Hatreto moa dia mbola tsy misy ny kandida voatondro fa hatolotry ny antoko TGV amin'ny fifidianana filoham-pirenena amin'ity taona ity. Mbola miandry fiaraha-midinika amin'ny mpikambana sy ny filoha mpanorina ny mahakasika izany. Efa nivonina kosa ho amin'ny fifidianana solombavam-bahoaka ny antoko TGV. Fanadihadiana irana amin'ny Ravakarandremanalina sy Stefana Razafy-Manjimby. Mbola hodinihana mandritra ny Congrès nasionaly ny antoko TGV ho tanterahana atsoatsy ny kandida izay hatolotry ny antoko amin'ny fifidianana filoham-pirenena amin'ity taona ity. Efa fantatra kosa fa andray anjara amin'ny fifidianana solombavam-bahoaka ny antoko ary efa mivonona ho amin'izany raha ny fantatra androany. Hatreto aloha dia tsy mbola afaka hanambara izahay ny amin'ny kandida ny filoham-pirenena fa ny kandida ny solombavam-bahoaka kosa dia efa vonona hatramin'ny ela ary efa azo lazaina hoe eo am-pelantanana avokoa fa ny fandaminana azy ho sisa fa izay fifidianana izay olona kandida izay dia tsy maintsy ary dinihana miaraka amin'ny filoha-mpanorina ary miaraka amin'ireo namana rehetra izay miara-dalana sy mbola matsapa fa mbola ilaina ny fiarahana miasa amin'ny andriamatoa filoha-mpanorina sy ny TGV eto amin'ny firenena. Nanamafy ny sosokevitra filohan'ny tetezamita amin'ny anatanterahana ny fifidianana solombavam-bahoaka alohan'ny fifidianana filoham-pirenena ny antoko izay nanaovany antsoavo amin'ireo mpanosy ny tondrozotra. Fa endriky ny fanovana ny fanaovana politika entin'ny antoko TGV kosa eto amin'ny firenena ny fanambarana nataon'ny filohan'ny tetezamita amin'ny tsy firotsahany amin'ny fifidianana filoham-pirenena amin'ity taona ity hoy ny antoko TGV. Ny fanambarana nataon'andriamatoa filohan'ny tetezamita Andro Rajoelina omaly ho anay dia taratra sahady ny fanovana izay tena tiana hoentina eto Madagasikara. Tsy resaka fotsiny, tsy slogan fotsiny fa tena zavatra iainana sy zavatra tiana tongavana ary sy zavatra tiana ho aleha. Izay fanovana izay moa dia ho amafisoko amin'ny fanambarana izay nataony hoe ny toe-tsaina, ny fomba fanao ary ny tena fanaovana izany politika eto Madagasikara izany mihitsy no mila hovaina hatrany amin'ny fakany ka izay tanora malagasy vonona dia miombon-kevitra 100 isan-jato. Ny aiky ny antoko fa naniry mafy ny irotsahan'ny filohan'ny tetezamita amin'ny fifidianana filoham-pirenena saingy mahita izy ireo fa sady ny tanany teny nomeny ny filohan'ny tetezamita no naky izao fanapahan-kevitra izao noho ny tombotsoa ambony ny firenena.